Vahaoni oloko Vahaoni oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra Vahaoni oloko Vahaoni oloko nandeha fandetety izy mba aku nanisik ampunya pandai amiran fahasoavana sy famondrapony ho anaraka amin'ny andro rehetra io teny iny hoentinay tonoana ho anao zay manaraka ny tombavaka anatin'izao tokantrano zao naiza indray misy ianao na ao an-trano anao na anaty fiara ianao naiza misy ianao dia anaraka anao ne zany fahasoavana sy famondrapo zany anatin'izao fitombavaka anatin'ity fahitalavitra ity misaotra ny tompo lehibe tsika satria manana zao fotoan'izao indray tsika afahantsika mitady an'Andriamanitra afahantsika manompo an'Andriamanitra ao anatin'izao tokantrano zao mino afa fahitan'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra indray ny programanao androany manao hoe hivavaka androany izay etetanao zay fotsiny dia tonga an'Andriamanitra indray androany hiasa ao anatin'ny tokantranonao alohan'ny zavatra rehetra nefa dia andehantsika me voninahitra an'Andriamanitra anandratra an'Andriamanitra tsika hisaotra an'Andriamanitra tsika akalaza an'Andriamanitra itsika ary na inona zavatra atrehanao ao anatin'ity tokantrano ity dia derao fotsiny Andriamanitra asandrato Andriamanitra me voninahitra izy teneny fa masina izy enoka ny voninahiny tany rehetrarehetra eo atana ny hery sy ny fahefana rehetrarehetra amin'ny fotoana ianao manandratra an'Andriamanitra dia etry ny fahavalonao ka andeha amin'izao fotoana izao tsika anao hira anankiroa avy hatrany arahinao tsara ny hira dia asandrato Andriamanitra manana fifatoana fa ao anatin'izany Andriamanitra dia efa hikasika amin'ny fiainanao sady na dia mbola tsy mitena zay anao dia efa fantatra Andriamanitra momba anao fa andeha aloha tsika anao ataontsika le hira manao hoe masina ianao ry tompo ataontsika izany hira zany fanandatantsika an'Andriamanitra
ny firenedrehetra mioby anao dia asia zahoanao ankazava aminay ny tavanao mba ho fantatra faety anao nyany andanitra miteranao fa tsara ny andriamaritsika zao rehetra izao Alleluia hoanao mpanza nyany andanitra miteranao fa tsara ny andriamaritsika zao rehetra izao Alleluia hoanao mpanza Alleluia hoanao mpanza Alleluia hoanao mpanza Andretsika mbola anao hira manao hoe masina masina ianao ry tompo a masina n'Andriamanitra izay vavanao asandrato Andriamanitra dia hihetra ny fahavalonao ataontsika fifatona hatrany io zany a eo amin'izay toerana misy anao eo afaka mira mafy ianao ty tokantrano ty famaneran'izao tontolo izay sisy hery matohatra anao sisy hery matohitra anao keo anatrey anao fampasinanao fatramizaika mandrakiza tsy miova raha ny herinao tsy miova raha ny herinao zavaboary rehetra manaiky anao famasiny anao famasiny anao andeha mbola veritsika ihany zany izy zany masiny anao Andiamo
manerana izao tontolo izao. Tsisy hery matohatra anao, tsisy hery matohitra anao. Iakokeo anatreanao, famasiny anao. Vatamizaka manakiza, tsy miovarany herinao. Zavaboary rehetra manaikana, famasiny anao, famasiny anao. Raha misandraky anao, misandraky anao. Famasiny anao, tsy misy nikuanao. Misandraky anao, famasiny anao. Vida tudo izao, tsisy hery matohitra anao. Iakokeo anatreanao, famasiny anao. Tarizaka manakiza, tsy miovarany herinao. Zavaboary rehetra manaikana, famasiny anao. Zavaboary rehetra manaikana, famasiny anao. Nefika hivavaka amin'izao fotoana izao a, gatako tonga dia hivavaka avy hatrany ianao anaty tokantrano ity a. Matsika rehetrarehetra andehantsika hanandratra an'Andriamanitra. Lazao fa lehibe n'Andriamanitra ao, masina izy, tsy misy ny toa azy, eny ka ny voninahiny amin'ny tany rehetrarehetra. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra amin'izao fotoana izao izay Andriamanitra dia misaotra anao. Mankalaza anao Andriamanitra, manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra. Andriamanitra tsara ianao, mpanao tsara ianao. Eny tompo mandrakizay ny famindraponao Andriamanitra. Eo an-tananao ny hery rehetrarehetra, eo an-tananao ny fahefana rehetrarehetra. Eny anao le mpanjaka, Jehova mpanjaka misikina eny ianao, eny mitafy voninahitra ianao tompo. Izao rehetra ao Andriamanitra nampiterinao ka tsisy ahetsika izany. Ny fiandriananao koa Andriamanitra nampiterinao ka tsisy ahetsika izany. Ianao Andriamanitra ny hatrizay. Masina anao Andriamanitra, eny ka mivoninahitra amin'ny tany rehetrarehetra. Ny fahasoavanao no matoa zao anay. Misaona l'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao a, mbola afaka mivavaka ianao. Manana izao fotoana izao indray ianao, asao koa Andriamanitra anatin'izany anatrika anao eo izy, anatrika anao Jesosy anatin'izao fotoana izao. Mba ho tsapanao ny herin'Andriamanitra raha hivavaka ianao androany, ho tsapanao mikasika Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao ao, mba ho tsapanao mikasika Andriamanitra amin'ny fiainanao. Jesosy malala o, masina ianao Andriamanitra raha sandratra ianao. Okale Andriamanitra hitsofoka anatin'ity tokantrano ity ianao, izay mampandroso an'izao fotoam-bavaka izao Andriamanitra. Ary misy Andriamanitra raiky fa hoeliko ny voninahitra koa Andriamanitra izao tokantrano izao, hoeliko ny famasinana, hoeliko ny fandresena, hoeliko ny fanatrehana Andriamanitra ity tokantrano ity. Satria ianao Andriamanitra mitoetra anatina federany ianao, mihetsika anatina federany ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ity fotoam-bavaka androany ity. Afala hitady ianao, afala eny teny
teninao afany amin'ny sisika ilay Andriamanitra anompo anao mino Andriamanitra ilaiko fiainona marina ny teninao manao hoe safoy ianao anandao anao mihitsy ny teninao ho ato amin'ity tokantrano ianao Jesosy hoe tsy anilanay tsy rehavetiko ianao Andriamanitra ombanay ianao Andriamanitra anatrika anaty tokantrano ity ianao sotranao sady Andriamanitra raiko amin'ny zavatra rehetra izay fataonao ary asandratrainao Andriamanitra tompo ny olona sy ny zavatra misy rehetrarehetra efa nataona ambany faladianay izany fa ianao Andriamanitra ivavahanay Andriamanitra lehibe sy masina ianao Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra tsy misy ny toanao Andriamanitra ary izany indrindra tompo mahatonga anay mbola nandratra anao hideranao ilaza Andriamanitra ao anaty ny hira manao hoe tsisy lehibe noho ny Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tsisy lehibe takanao Andriamanitra tsisy lehibe noho ny Andriamanitsy vitalizar sy hay atao miresaka mikitana mandidy tafio drivotra toy ny Andriamanitsy tsy misy tsisy mahery noho ny Andriamanitsy voafatotra afany mpandeha izy irery no mitsabony maratra toy ny Andriamanitsy tsy misy Andriamanitsy ny fagaga miasa iza no asakana Andriamanitsy ny fagaga nari maty azaratsangana Andriamanitsy ny fagaga vehivavy mombo mely zanaka ny fagaga nataony anarany Jesosy andeha mbola vetika ihany zany io zany lehibe n'Andriamanitra magaga ny Andriamanitra mpamasy ny Andriamanitra mahay zavatra rehetrarehetra ny Andriamanitra lehibe noho ny Andriamanitsy hitaniza sy hay atao miresaka mikitana mandiny tafio drivotra toy ny Andriamanitsy tsy misy teneny manao hoe tsisy mahery noho ny Andriamanitsy rehefa afany mpandeha izy irery no mitsabony maratra toy ny Andriamanitsy tsy misy Andriamanitsy ny fagaga miasa iza no asakana Andriamanitsy ny fagaga nani maty azaratsangana Andriamanitsy ny fagaga vehivavy mombo mely zanaka ny fagaga nataony anarany Jesosy Andriamanitsy ny fagaga nasa iza no asakana Andriamanitsy ny fagaga nani maty azaratsangana Andriamanitsy ny fagaga vehivavy mombo mely zanaka ny fagaga nataony anarany Jesosy ny fagaga nataony anarany Jesosy ny fagaga nataony anarany
Jesús ifagagana taumi andarany Jesús. Alléluia. Lehibe n'Andriamanitra ao magaga n'Andriamanitra ao, mpamasy n'Andriamanitra ao, ary mahay zavatra rehetrarehetra n'Andriamanitra ivavahanao. Tokony tsy kivikivy ianao, tokony tsy ketraka ianao, tokony anatena n'Andriamanitra foana ianao. Fa vela n'Andriamanitra ivavahanao, tsy mafoy ianao izy, fantatr'Andriamanitra tsara mihitsy ny momba anao anatin'ity tokantrano ity. Amen. Fantatr'Andriamanitra momba anao. Fa dia rao fotsiny izy, teneny fa lehibe izy, mahay zavatra rehetrarehetra izy, mpamatsy izy, fantarina zavatra banga ao, mpamatsy Andriamanitra. Amen. Andehantsika hidiran'Andriamanitra alohan'ny hidiram-panompon'Andriamanitra, dia andehantsika hidiran'Andriamanitra amin'ilay hira manao hoe Jesosy eo ianao no dia raiko ny raiko tsaroa fa mahay Andriamanitra ivavahanao dia aorian'izay dia miditra avy mpanompon'Andriamanitra. Sosonianananu derakyu, lirakyu, yananu larakyu. Sosonianananu derakyu, yano manjaki zaitikyanau. Sosonianananu derakyu, lirakyu, yananu larakyu. Sosonianananu derakyu, yano manjaki zaitikyanau. Yanonu lalanda, yanonu flainanda, yanonu famarinana. Yanonu lalanda, yanonu flainanda, yanonu famarinana. Tesoso, 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 tigiana. Tesoso, 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 tigiana. Yanonu lalanda, yanonu flainanda, yanonu famarinana. Yanonu lalanda, yanonu flainanda, yanonu famarinana. Tesoso, 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 tigana. Tesoso, 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 tigana. Sosonianananu derakyu, yano manjaki zaitipianau. Sosonianananu derakyu, wirakyu, yano larakyu. Sosonianananu derakyu, yano manjaki zaitipianau. Yano lalanda, yano fiainanda, yano famarinana. Yanonu lalanda, yanonu fiainanda, yanonu famarinana. Tesoso, 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 tigana. Tesoso, 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 tigana. Yanonu lalanda, yanonu fiainanda, yanonu famarinana. Yanonu lalanda, yanonu fiainanda, yanonu famarinana. Tesoso, 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 tigana. Tesoso, 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 tigana. Enary toko dia ampifaliana sy ampanajana tanteraka trany no afahanay mandroso indray eto anatin'ny tokantranosika tsirairay avy ao anatin'izao fotoana lehibe mahafinaritra izay afahantsika miaona amin'ny tompo indrindrindrindra ao anatin'ny vavaka ombana fifadiankanina tahaka ny fanao antsika isaky ny larobia tahaka an'izao mety atao anatin'ny tokantrano ato ianao ary inona hoe atao anatin'ny tokantrano ny akamaroantsika rehetra satria fotoanan'ny fioboana tanterakantsika izao
de manaraka ianao ary fantatrao tsara ny sarobidin'izany hoe mila vavaka ny ankonanao a mila vavaka ny tokantranonao a mila vavaka ny fianakaviana mila vavaka ny tany sy ny firenena mila vavaka izao tontolo zao a ary de misafidy manokana mihitsy ianao androany na de atao hoe ao anaty confinement za mety mbola misy ihany fitahin'andriamanitra ahafahanareo miantsena na mandeha mividy zavatra sy mihinana zay tokony hoanina rehetra fa ianao mihitsy no ny safidy hoe aleo androany mba hifadianina zava-dehibe eo masony Jehovah zany ary asian'andriamanitra vidiny asian'andriamanitra lanjany a ary asian'andriamanitra ataontsika hoe valisoa valipiti lehibe ho anao sy ny ankonanao ane zay safidy no raisinao zay a ao anatin'izao fotoana lehibe iarahantsika izao tonga eo amin'ny fotoana ny tenin'andriamanitra tsika amity androany ity kanefa mialohan'izany araka nefa mazatra andeha anao hira anankiray mahafinaritra isika isotomako anao ao anatin'ny fifatoana tanteraka na eny ambony fiarakodia ianao mety amin'ny alalan'ny onjapeo no ahafahanao mandre zao fandarana izao de afaka midera ny tompo ihany no vavanao eny ampamiliana fiarakodia eny mety tiatsena ty ihany koa me voninahitra ny tompo fa manjary mahita toerana ny devoly rehefa tsy misy toeran'andriamanitra eo aminao eo fa de ataontsika zay hira izay manao hoe aminao ny finoko ataontsika ampanajana ao voninahitra ny tompo zany hira mahafinaritra izany manasanao hifantoka sady manakambara aminao ndray ny tompo androany ary eo zavatra lehibe sary-patarina ny fiainana Katia tauchao Vayanao Mizuruku Lawanatinya di saruchao Aminao Difinuku Katia tauchao vai andar Pizuruku Não há nadinha de sarucha Andei ao siurelaka Niei não manuana Ifada Tariga Gambatu kiau Anidina via kaca Nunivuru maieri Miandianau ao tumpo Ya anu sueliau amina Vertsika trany ampiandohana amin'ny fifatoana tanteraka eo voninahitra andriamanitra apetra amin'ny toerana izy Aminao ni finuku Katia tauchao Vai andar Mizuruku Não há nadinha de saruchao Aminao ni finuku Katia tauchao vai andar Pizuruku Não
azy tompoko a hiditra vetrantsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra rehefa avy eo ny lohany zany araka mahatenin'andriamanitra azy fa tsy tenin'olombelona dia angatantsika ny fitarian'ny fanamasin'andriamanitra mba izy fahendrena lalina avy amin'izany fanamasin'andriamanitra zany apetraka andriamanitra ao anatin'ny mpanompony a mba hamangy anao any anatin'ny tokantranony koa ny herin'ny fanamasin'andriamanitra ampahery anao mandritra ny fahinonan'ny tenin'andriamanitra ary ampitraka anao ihany koa raha mianao mihitsy ny tavitra ao anatin'le hira nataontsika teo hoe mitanondronondrika ana mandalo ady a dia anafiry anao any andriamanitra ka tonga anao tsy ho reraka ao anatin'izany ady lalovanao zany a dia hivavakatsika amin'izao fotoan'izao mankasitraka anao zay tompo malala enao no andriamanitra lehibe sady andriamanitra mahagaga tsy misy ny toanao tsy misy azo oarina aminao andriamanitra tsy misy andriamanitra azo oarina amin'ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao izandrindra no mahatonga anay andriamanitra raiko a miantehitra aminao miantso foana ny anaranao ary miantoraka aminao rehefa misy olona mandalo hoady ny tokantranonay na ny fiainanay satria enao le andriamanitra tsy mba manosom-potanana enao le andriamanitra tsy mba mety leo ny fitarainanay andriamanitra mety misy olona ao anatin'ny olana androany fa mandritra ny fahinonany teninao dia hitraky izy ireo mety misy olona kivikivy mety misy olona tsy hitany izay atao fa mandritra ny fahinonany teninao amin'ity androany ity manolo-tsaina azy ianao amangy azy ny fananao masina alalany ny lalako mbana rehetra satria fanilo ny tongotray sady fahazavany lalanay ny teninao ta io manokana ny teny rehetra mba ny fananao masina anao ampiteny vavany mpanomponao mba ny fananao masina anao amangy ny isa tokantrano amangy ny isa mbatan'olona manjosy manaraka izao fandarana izao ta io ny fotoana rehetra iarahana eto ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen afaka mahazo toerantsika misaotra ny tompo lehibe tsika satria tsara ho fantatra foana ary za koa tiako iletika lalina ao anatin'ny fonao hoe tompo tsy goavana ary havana malala zany hoe zanak'andriamanitra mbola hitenenan'andriamanitra zany fa zava-doza kosa ny olona anankiray mahalala ny tenany ihany fa zanak'andriamanitra kanefa tsy mba misy andriamanitra miresaka aminy tsy mba misy andriamanitra miteny aminy mety isaky mandrety tenin'andriamanitra tahaka an'izao azy izy dia mety misy fotoana izy mieritreritra foana hoe tena ho andra-hanina mihitsy zany ary mieritreritra izy manao hoe rambarahanina no maheno an'izany raha mamiteny izy manao hoe tena avy maheno torotena izy anatin'ny fiangonana anatin'ny toeram-pivavahana ohatra dia lasa izy tonga anatin'ny tokantrano dia mivadiny indray no sisiny ao hoe enao mihitsy ny tokony tany am-piangonana fa ho anao mihitsy ny toroteny rehetra atao fa mety misy fotoana ianao a rehefa mandre tenin'andriamanitra dia misy olona tena sanatria mihitsy hoe tsy misy ho anazy mihitsy le teny fa nieritrretiny ho any ranina nieritrretiny ho any rahavavy ranina nieritrretiny ho any vadiny nieritreritra hoe tokony mba mamanay mihitsy zao na ianao an'izany toroteny zany fa za mampahery anao amin'ity androany ity fa ny soratra rehetra omeny tsindrimandrin'andriamanitra dia mahasoa anao ampianatra anao ampahery anao ampitraka anao ary amin'ity androany ity dia tsy olo-kafa ny vatana ny tenin'andriamanitra fa ianao ary dia mino amin'ity an'ity fa ampahery anao indray ny tompo ao anatin'izany teny mahafinaritra ifampizarantsika eto izany aiza matahotra ianao mindritra visy fotsiny no izarako aminao zany teny zany dia noko hoe andray lesona lehibe sy goavantsika rehetra ao anatin'izay minitra maromaro zay andraisantsika izay teny izay ato amin'ny salamo fa vito amin'ny telopolo araka ny ambarako eto matetika dia tsy misy zavatra vaovao lazaiko aminao oeto hoe mitondra boky kely avy anatin'ny tokantrano fa ity baiboly ity ihany no etiko eto tsy misy na inona entiny eto fa ato amin'ny salamo ato no jerentsika ny salamo fa fito amin'ny telopolo tenin'andriamanitra efa diso mahazatra anao loatra kanefa ny tompo androany anakambara sy ananteny amintsika tsirairay avy ao anatin'ny tokantranonao tadio tsara ry havana malala fa zany olona anankiray tenin'andriamanitra zany nisy fotoana tamin'ny andro zanak'Israely dia ony voalazany tenin'andriamanitra hoe nahalana ny tenin Jehova tao anatin'ny fiangonan'andriamanitra zany hoe nisy fotoan'andriamanitra tsy dia niteny firy-tsony ohatry ny fanaoany raha matetika izy mame révélation ny mpanompony matetika izy miteny foana amin'ilay mpanompon'andriamanitra mitarika an'ilay fiangonana dia nisy fotoana nahaton'andriamanitra izay firesahany tamin'io mpanompony io izay ary nikaikaiky mihitsy ireo zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ka ny mahafinaritra anty androany ity za mampahiranao raha tsy resaka fotsiny tsika fa tsy neto amin'ny amite TV mpanompon'andriamanitra maro samy amin'ny karazany avy samy amin'ny fanomezam-pahasoavany avy any amin'ny fiangonana maro samy hafa no irahan'andriamanitra ho eto amin'izao fahita lavitra izao ho eto amin'izao onjam-peo izao mba hahafahanao mandre ny tenin'andriamanitra ka raha misy fotoana za mino hoe anokana fotoana nampalahelo mantsy indray andro misy lehilahy zay niantso mpanompon'andriamanitra izy hoe mba hito mampavaka mihitsy fa tena marary tratran'le aretina io zay pasteur mba tena mba délivreux mihitsy tongany ianao hitondra mambavaka azy
ianao zany efa misahirana mihitsy hoe mba nisy fotoana tonga tany mitondra mibavaka satria efa mieritreritra izy efa grave le areta ianao miditra ao film mijery ngaraina izy ambony fandriana fa film mijery film eo ambony fandriana ry havana malala ao amin'ny tompo za mampahery anao amin'ity androany miolanja Andriamanitra raha mahafantatra ianao fa Andriamanitra ihany fa olona ary tsisy olona tsy miteny izany ny olona amin'izao vanim-potoana iainantsika zao hoe Andriamanitra irery ihany no tena vahaolana amin'ity fiainana zanak'olombelona ity ary ny olona tsy manana n'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia milonjiny tsy tokony hoentina izy ary dia tena mafy ny mahazo azy ny zavatra mitranga sy miseho eto amin'ity zao tontolo zao ity tsy hoe ny jentilisa ihany no mitondra ny ohatra amin'ny zanak'Andriamanitra koa ny miaraka eto daholo tsika tsy hoe ny jentilisa rehetra miditra anaty trano daholo midy amatrano fa confinement fa ny zanak'Andriamanitra aloha andendeheny tsisy an'izany miara misubira miara ny zavatra rehetrarehetra zay misy eto amin'ity zao tontolo zao ity na zanak'Andriamanitra ianao na tsy zanak'Andriamanitra ianao fa izao no afatro aminao androany ary isany loha hevitra lehibe zay asongatsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra afa ry olona zany olona miara mandeha amin'Andriamanitra afa ny fiainan'ny olona rehefa miaraka amin'Andriamanitra izy afa ny fiatrian'ny olona manana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ny problème anankiray ny olana anankiray ny aretina anankiray ny asarotry ny fiainana afa ny atrian'ny zanak'Andriamanitra ny olona manana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainana anampy azy anohana azy ampahery azy afa ny atrianao an'izany rehefa manana n'Andriamanitra ianao ka za mampahery anao raha fantatrao ka mahalala ihany ianao fa Andriamanitra ny solution Andriamanitra ny vahaolana amin'ny fiainanao miolanja Andriamanitra okinao isisika hitady ny fomba rehetra anananao ny fanatrian'Andriamanitra eny ambony fiarakodia ve ianao anatin'ny tokantrano ve ianao amtoerana rehetrarehetra ome toeran'Andriamanitra ome lak'Andriamanitra aza mamehirika ho an'ny Satana ianao na dia kely azy ianao efa malala ohatran'ity lehilahy tantaraiko anao ity malala tsara ianao fa vavaka ihany mahasitrana anao fa maninona ny tsy asianao fanatrian'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao fa hita lavitra jerenao mbola filma ihany nefa ianao fa marary ambony fandrina tsy afametsika ry hava malala ao amin'ny tompo tadio tsara fa ny devolo fesy ary devolo mitady ny fomba rehetra hampavary marianana anao mitady ny fomba rehetra ampihena ny finoana ao an'Andriamanitra mitady ny fomba rehetra andanina ny fotoananao mitady ny fomba rehetra ahatonga anao tsy ino intsony fa mbola manana n'Andriamanitra ne ianao eo amin'ny fiainanao fafetsen'ny devolo zany fa ny mahafinaritra dia izao misy ny fotoana fahanao mandray teny tahaka an'izao na dia tsy misy fotoana be da be lava be azy satria raha hoe tena marina an'izany fifadikanina zany dia hoe miditra amin'ny maraina ianao dia mety hoe mifarana rapitso maraina na hoe raha riva ihany koa no misakafo mety misy fotoana itsika tsy hiaraka eto maraina jusqu'ariva hiaraka eto maraina mandra-parivon'ny andro fa fotoana foy kely ihany tarika fotsiny ataona eto fa anjaranao ny mitolona rery ao anatin'ny tokantranonao anjaranao ny mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra mba hahatonga izay fanatrian'Andriamanitra eo amin'ny ankohonanao zay rehtsika vetrany ny salamo fafito amin'ny telopolo andiny fatelo amin'ny roapolo andiny fa ka hatramin'ny fahenina amin'ny roapolo fatelo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahenina amin'ny roapolo fako toy izao minaran'i Jesosy tompo manao hoe avy amin'ny Jehova no mahalavorara ny dian'ny olona ka izy no mankasitraka ny lalany na dia lava aza izy tsy dia mikarapoka fa Jehova no mitantana azy efa mba tanora ihany aho ary efa antitra kehitriny fa tsy mbola hitako izay marina na foy na ny zanany nangatakanina miantra mandrakariva ireny ka mampisambotra ary mitaranany ho tahina mahafinaritra be ry havana rehefa miaino azany tenin'Andriamanitra zany ianao enonao hoe misy zavatra misokatra velombelona mihitsy any anatinao any zao mantsy ny zavatra misy ry havana raha mahatsikaritra ianao tsy haiko aloha na eny amin'ny faritra misy anay any any enitoseny zay no mipetraka fa rehefa tonga le fotoana le hoe tena fioboana tsy misy mahazo mivoaka intsony iny gendarme sisa no hitanao mandendeheny na polisy mandeha tsiraidray eny ary zareo miditra ny elakelatrano amin'izao fotoana zao mba miaro ny vahoaka rehefa hoe fotoana atreto no afahanao mivoaka sy mifamezivezy dia atreo mahita ianao fa ny olona rehetrarehetra tena mihiboka tokoa neza dia arabaky teny mihitsy tsy misy feo tsy misy tsy haiko hoe ozy pasteur zay misy fotoana ninka izy nyteny hoe fitondra fanjakana io izy tsy niteny hoe rehefa mihiboka ianao dia aza mitabataba mihitsy fa tenena moramora ohatra anao tsisy an'izany edy fa ianao mihiboka ao anatin'ny tokantranao metoeran'Andriamanitra rehefa tonga ao anatin'ny tokantranonao ianao aza miafiafy zany nareo menakavy ao tadiavo ny fomba rehetra iantsonao ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny ankonanao ao fa zavatra tadiaviny deolo dia ny ahatonga anao iny zany ianao fa ohatran'ireny olona hoe
mampalahelo reny foana izy zany ianao fa ohatran'ireny olona hoe miafiafy reny foana efa mamely ny feo asy ny feo aroa eninao mihitsy ny hoe manimba ny finoana ao anatinao za mampaheranao amin'ity androan'ity miainao feo an' Jehova raha te ahery ianao raha tianao zany kristianina matanjaka kristianina tsy reraka fa isy herin'Andriamanitra hafa mihitsy tahaka ny irana ataontsika teo manao hoe andeha ianao tsy reraka fa misy herin'Andriamanitra atafin'Andriamanitra anao ahatonga anao ahafahanao miatrika ny zava-misy rehetra tamin'ity zao tontolo zao ity misy olona lasa tsy afaka mifaly tsony amin'izao vanim-potoana zao misy olona tsy afaka midera tsony amin'izao vanim-potoana zao ohatra mifampetrapetraka lamidama ny sakafo efa ny kely no hanina tatoato dia lasa ohatra ny tsy fantatro hoe zay mihitsy nefa nyteny devoly ahatonga anao zanak'Andriamanitra io tsy afaka tena hoe manompo an'Andriamanitra malalaka amin'ny etaeta lalina eto ny tenin'Andriamanitra dia voalazan'ny baiboly manao hoe avy amin'ny Jehova no malavorary midian'ny olona ka izy no mankasitraka ny lalany zao ny zavatra teneniko aminao dia averiko indray teny am-piandohana teo manao hoe goavany zany hoe Andriamanitra miara mandeha aminao zany lehibe zany hoe Andriamanitra miaraka aminao eo amin'ny fiainanao zany rehefa miaraka aminao mantsy Andriamanitra ny zavatra tonga ao anatin'ny saina voalohany indrindra zany hoe ianao tonga dia lasa manana antoka avy hatrany ianao tonga dia misy antoka tonga zany ao anatinao hoe Andriamanitra ny momba tsy maintsy tafavoaka Andriamanitra ny miaraka amiko tsy maintsy tafita ohatra ny lasa manana assurance ny amin'ny aveniranao zany ianao manana antoka ny amin'ny hoavinao zany ianao indrindra ianao raha tanora mijery sy manaraka an'ity fandaran'ity rehefa miaraka aminao Andriamanitra amin'izao taonanao zao aza miandro rehefa antitrantitra aza miandro rehefa retirety aza miandro rehefa le hoe sisanandro kelinao farany izy sisa dia amin'iny ianao vanomboka n'olo-tena sy afana fo amin'ny fanomponan'Andriamanitra mampahery anao amin'ity androan'ity fotoana mety androany amin'io taonanao io raha efa lazondazony ianao na efa nahazoazo taona dia mbola mampahery anao amin'ity androan'ity ambafiso ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra anompoy an'Andriamanitra ny andro kely sisa iainanao tadiavo ny fomba rehetra anomezanao toerana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao andro farany iainantsika izao ianao tena hifikitra amin'Andriamanitra ianao tena hiantoraka amin'Andriamanitra isaka misy olana ianao tsy mitady zavatra hafa ianao fa mialohanao hitadiavanao vahaolana any amin'ny hafa efa tonga teo amin'Andriamanitra ve ianao aloha dana miantoraka eo atongotry ny tompo dana takio zay nambarany tenin'Andriamanitra fa omenanao sy niankonanao androany tena mampahery anao satria zavatra lehibe sy goavany zany hoe mandeha ankany an-tsena ianao dia miaraka aminao Andriamanitra io naverimberiko foana teto hoe io cache bouche io nery olona za tsy manome antoka anao zato isan'zato hoe io tena maharo tsy maharo io tsy misy olona mavita amin'ny fepetra rehetra tokony ilaina amin'ny cache bouche isaky ny adiny telo dia soloa io rehefa tonga any an-trano dia sory io dia tonga dia misoloa akanjo dia sory ny kapa rehefa miditra ny trano be da be ny olona tsy matandrina n'izany ny tena marina eny an-dalan'eny ianao rehefa ho avy ny zavatra loza rehefa ho avy ny aretina tonga foana io firifiry ny olona mitandrina mipetra jery ara fa tafiditra ihany ny aretina tafiditra ihany reny karazana aretina reny za mampahery anao Andriamanitra no azo antoka fa hiaro anao tanteraka Andriamanitra ihany ny tena azo antoka fa maharo anao tanteraka mandeha eny an-dalambe ianao mandeha anaty fiarakaretsaka ianao mandeha ao anatin'ny tokantrano ianao aiza naiza le anao eny an-tsena rehetrarehetra eny misy aretina daholo eny bozy ny filoham-pirenena ny teny manao hoe saika efa isaky ny mpianakaviana dia misy vodaholo hono amin'izao misy vodaholo hony amin'izao isaky ny fianakaviana za ty ampahery anao amin'ity androan'ity na sanatriarany mety misy hoe vonga amba ve eo amin'ny ankohonanao misy tsy maheno fofonao misy malailay komanao mangidy ny vava sisa dia araka le teniko anao teny am-piandohana teny hoe afa ny atrehanao an'io problème io tsy mampikiropaka anao zany io tsy mampikiropaka anao zany io goavany zany hoe Andriamanitra no miazona anao goavany zany hoe Andriamanitra no miara mandeha aminao ho voalazan'le baiboly vakitsika teo manao hoe Andriamanitra no mahalavorary ny dian'ny olona raha Andriamanitra no mankasitraka ny lalan'ny olona zavatra lehibe sy goavany zany avy amin'ny Jehova avokoa zany rehetrarehetra zany ianao te ho tonga any amin'ny tanjona irinao ianao mba te ho lasa lavitra amin'ny fiainana ianao te atotosa ny projet rehetrarehetra ao anatinao atateraka ny vision rehetrarehetra ahatratra ny vision napetraka Andriamanitra ao anatinao tanora manana buve ianao eo amin'ny fiainanao miaraha mandeha amin'Andriamanitra manatratra n'izany tanjonao zany miaraha mandeha amin'Andriamanitra manatratra ny zavatra rehetra izay mba tadiavinao amin'ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity
miara mandeha amin'Andriamanitra aza mieritreritra ianao hoe za tena hianatra be mihitsy dia za matanjaka be mihitsy dia za ohatry fa firifiry matanjaka firifiry manam-pahaizana firifiry manandaza fa rehefa tsy ao ny fiarovan'Andriamanitra za tsy miteny hoe tsisy fiarovan'Andriamanitra koa reny olo reny fa rehefa tafiditra ny devoly manararotra tana be da beany na dia manana ny atidohany sy manana ny diplômany azy tsy lasa lavitra zany amin'ny fiainany rehefa ny devoly mametraka blocage ao anoloanao ka tsisy hery ao anatinao entinao mandingana izany blocage apetraka ny devoly zany dia voabloqué anao tokoa ianao fa hafa zany olona hoe eo zany Andriamanitra anampy anao Andriamanitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny adininy vakitsika teo manao hoe avy amin'ny Jehovah no mahalavorary ary na dia eo ambany eo na dia lava ao Jesosy ny 2:4 dia tsy mikarapoka hainao nydikan'izany hoe mikarapoka zany zany mikarapoko zany re olona dia tena hoe menjera mafy be ary midona mafy enjana be ny koa ny fiakarapohan'ny olona anankiray rehefa ny olona zay no mikarapoka tsy lavina fa mety misy fotoana eo amin'ny fiainana araka ny teniko taminao tao hoe mety misy olona ve mety hoe mba tratratratra kely nireny gripa maherihery reny teo fa ny mahafinaritra dia hoy Jehovah manao hoe na dia misy fotoana renao lavo ihany tsy mikarapoka zany fa be da be ny olona rehefa mikarapoka rehefa lavo indray mandeha be da be ny olona rehefa tratra ny zavatra na indray mandeha be da be tsy tafarina dia niteny aminao fa be da be vao nanomboka ny hoe nisy any tazo iny dia niakatra ambony fandriana raha mahatsikaritra ianao raha misy fotoana ianao ohatra hoe mandeha mivezivezena dia mahita saika mahita foana ianao isan'andro san'andro olona ndeha andevina ary tsy anankiray fa olona maromaro zay zao mahita olona tosika amin'ny sarety mahita olona entina mikatikatra faty entina ao amin'le katikatra arinao iny dia eo ny fianakaviany miaraka aminazy hitanao tsy misy vatapaty tsy misy nina fa mifono fotsiny dia hitanao misy hoe tena andro farany zao ary karazany raha mandeha anao isaky ny fokotany ngamba dia mahita foana ferapara petrapetrakely misy olona maty indray ony maty indray ony tsy maty indray nareo nisy fianakaviana tamin'ny herinandro resaka tamina lehilahy anankiray dia zao ny teniny maly zao ny teniny zay ozy izy anankiroa izy maty tany amin'ny fianakaviana zao anankiroa dia niarana rary dia tonga dia niara maty za mampahery anao ry havana malala sambatra ianao manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mety ho faty ihany ianao ao aoriana kely eo mety handalo ihany ny karazana aretina mety hisy zavatra ho sedrainao eto amin'ity zao tontolo zao ty fa eto amin'ity zao tontolo zao ty fandalovany ity miara mandeha amin'Andriamanitra raha tianao lavorary ny zavatra kasaina raha tianao tonga soany amin'ny tanjona iriny ianao ento miaraka aminao ny tompo angatao ny tolotsainy angatao faindrena avy aminy angatao ny fahiratatsaina avy aminy hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ianao zanak'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra io na dia misy fotoana rehefa Andriamanitra no mitantana anao na dia lavo aza izy hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy mikarapoka fa Jehovah no mitantana azy zany hoe mety misy fotoana ianao tafitohana ve mety misy fotoana ianao menjera ve fa misy tanan'Andriamanitra miazona anao ao tsy mikarapoka ianao mety lavo kely ianao fa misy tanan'Andriamanitra ho anarina anao misy tanin'Andriamanitra mampitraka anao indray misy tanin'Andriamanitra manohana anao indray misy tanin'Andriamanitra mety narararila izy anafosafo anao indray zany no ilanao manohy tanan'Andriamanitra io rehefa izy no mitantana anao tsy mikarapoka zany ianao ary na dia misy fotoana aza jerevy tsara ny raha nijery eo anatin'ny baiboly eo fotsiny ary tsika dia nisy mpanjaka anankiray zay tena niteren'Andriamanitra hoe zay ianao dia tena tsy tafatsangana eo amin'io fiandrinanao itsony ianao fa ho faty asy izay raha tsy diso ho faty amin'io aretinao io ianao dia tsy tafatsangana tsony dia nisy fotoana tena zay mihitsy Iahaba moa ny tenenin'Andriamanitra an'izay ihany koa hoe afary ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona fa avy eo Iahaba nibebaka dia nifona dia nanjoretra teny am-piandehanana dia tonga indray ny tenin Jehovah tamin'isa eo andana teny indray fa tsy ho faty indray fa piko 12 taona ny androny fa nisy mpanjaka anankiray tao hoe asa zay raha tsy diso raha tsy diso fitadiko alako tsiny zay asa zay nisy fotoana tenenin Jehovah ianao dia tsy ho tafarina amin'io aretinao io tsony fa eo ianao lavo indray mandretratra ny aretinao tonga dia tsy nitsangana teo ambony fandriana mandra-pahafatana ary dia tena maty tokoa anay zany zany io zavatra io fiainan'ny olona io rehefa tsy eo Andriamanitra zany io fiainan'ny olona io rehefa tsy eo Andriamanitra tadio ane ry havana malala fa Andriamanitra ane rehefa miaraka aminao hoe ny tompony hoe tsy nampanantenanao na nanome antoka anao hoe eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao dia fiainana lavo-pahoriana ny fiainanao tsy izany mifanohatra amin'izany raha ny tenenin'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao io voalazany Jaona 3:7 amin'ny 3
eto amin'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana nefa matoky fa za efa naresy an'izao tontolo zao. Andriamanitra tsy niteny taminao manao hoe eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao dia eto ianao tena tsy misy fahoriana lalovanao mihitsy eto ambony tany ianao tsy marary mihitsy ianao eto ambony tany. Eto ambony tany ianao tena tonga dia misy vola be foana any aminao, tsy mandalo olana zany ianao, tsisy fizahany toetra bazo. Tsy niteny an'izany Andriamanitra. Fa nampanantenain'Andriamanitra dia zao, eto amin'ity zao tontolo zao ty be olana dia zao, anohana anao Andriamanitra. Tsy afoina andao anao mihitsy aho ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra hoe ho anilanao, Andriamanitra vonina narina anao, Andriamanitra vonina nampy anao, Andriamanitra tsy afoina andao anao na ino kidona na ino kiatra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Malasalaza mihitsy mantsy hoe ohatra mbola tsy dia tena izy loatra hono ty Covid-19 ty fa mbola miangano le tena mafimafy kokoa noho io zany resadresaky ny olona, za tsy miteny hoe marina zany na tsy marina fa za fotsiny teny aminao manao hoe miaraha mandeha amin'Andriamanitra dia miandroany. Fa na ino kidona na ino kiatra eto amin'ity zao tontolo zao ty anohana anao Andriamanitra, tsy andao na afoy anao Andriamanitra. Zany mba tonga amin'ny baiboly nilaza manao hoe voahosina ny olona matoky olona, fa hotahina ny olona zay matoky an' Jehovah. Renao rehefa manana fatokina an'Andriamanitra, any amin'ny Jeremia 7:20 misy an'izany teny zany. Matoky an' Jehovah ianao amin'ny zavatra rehetra zay atrehanao, hotahina Andriamanitra ianao, ho ambinina Andriamanitra ianao. Ary ny fitahina tian'Andriamanitra omena anao dia tsy hainao rery ihany tian'Andriamanitra hotahina, tsy hainao rery ihany tian'Andriamanitra vana eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa hatrany amin'ny taranaka ao raha mijery ny tenin'Andriamanitra vakitsika ny raisitsika teo tsika dia ho voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe andiny fa farany tamin'ilay vakitsika teo fa 9 hatrany amin'ny taranany dia hotahina. Zany hoe tsy hainao ihany, tsy amin'izao génération anao zao ihany, tadio tsara fa rehefa hitanao Andriamanitra androany hatramin'ny taranaka ao. Ny taranaka ao dia efa voasoratra fa taranaka voata. Eto amin'ity zao tontolo zao ty dia taranaka voata, ambin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ataony. Zany no programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, zany no zavatra ho ampon'Andriamanitra, ary zany no tombontsoa lehibe ho antsika tsirairay avy. Amin'izao andro vanim-potoana iainantsika izao misy karazana zavatra be da be eto amin'ity zao tontolo zao ty, tadiavin'ny devoly atao manavesatra ny anatin'ny fo any, tahotra alefan'ny Satana, fanahina alefan'ny devoly, karazana ohatry ny fakirinany zany alefan'ny Satana, karazana zavatra marobe toetra hafahafa mipoitra daholo rehefa ao anatin'ity confinement ty. Ary misy fotoana na dia samy mpiavana azy. Amin'izao moa tsy misy hoe mifamangimangy, tsy misy hoe mifampidipiditra trano, ary misy fotoana ianao na dia te hitaraina na dia mba te hitady vonjy ary misy fotoana ny olona dia efa tena tsy mampandrosa trantso mihitsy aloha atoato no fahasalamana. Misy tahotra koa any anatiny any, tsy le omenanao loatra ny tsisy fa le mifampidipiditra mihitsy aloha na janony. Za ty ampaherinao amin'ity androany ity Andriamanitra vonina andray anao foana. Na amin'ny fotoana ahoana na amin'ny fotoana ahoana ilanao azy. Mitsotra ny tanan'Andriamanitra. Mbola afaka mamonjy anao sy ny tanao ary maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ho voalaza ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo manao hoe Davida dia nanana an'izany expérience zany. Expérience nanana ny Davida satria fantatsika tsara raha mijery ny lohahevitra eo ambony eo tsika zao, mijery le soramandry ery ambony ery, dia ho voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny tsy faharetan'ny fanambinana ny ratsy fanahy ary ny fahatezan'ny fitahina azon'ny tsara fanahy. Mateza ny fitahina omen'Andriamanitra. Mateza, tsy zavatra miserana fotsiny ihany, tsy zavatra mandalo fotsiny ihany, tsy zavatra voafetra ny olombelona fotsiny ihany, ary Andriamanitra rehefa tapa-kevitra hitanao hatrany amin'ny taranakao. Mateza, fahatezan'ny fitahina omen'Andriamanitra ho an'ny olona tsara fanahy, ho an'ny olona manompo an'Andriamanitra ny tena azo ilazana azy marina. Ho voalaza ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo manao hoe efa mba tanora ihany Davida nanana an'izay expérience zay. Ary efa antitra ao ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina nafoina ny zanany mangataka hanina. Davida teo amin'ny androm-piainany ray manontolo dia nahatsapa Davida fa teo anilany foana Andriamanitra. Tamin'ny fotoana nilany azy dia teo Andriamanitra, tamin'ny fotoana niantsony azy dia teo Andriamanitra, tamin'ny fotoana naporitra azy dia teo Andriamanitra, tamin'ny fotoana tao anatin'ny hiaty izy tsy nanary, tsy nandao, tsy nafoy azy mihitsy Andriamanitra. Teo anilany teo foana zany Andriamanitra zany. Nitsangana ho papahery azy rehefa kivy izy, nitsangana ho piaro azy rehefa tao anatin'ny ady izy, nampandresy azy tao anatin'ny zavatra rehetra zay natrehany. Tsy mbola hitanao zany Davida hoe iny fa resony Davida, tsy mbola akamaroan'ny fiainany androm-piainany Davida, raha tsy tena hoe ny andro toko-piainany Davida dia fandresena satria nahoana Davida nanana ny expérience amin'ny fiaraha-mandeha amin'Andriamanitra. Ary zay mba tiako hanananao
ianao zanak'andriamanitra io tokony ho tsapanao zany hoe miaraka aminao tokoa ve andriamanitra lalatsarotra ve ny lalovanao tsy ianao rery mandalo an'io fa ny olona rehetrarehetra mandalo an'io avokoa fa mitombotsoa anao zanak'andriamanitra io dia ianao miara mandeha amin'andriamanitra amin'io lalatsarotra io tadio tsara ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra tany mandra-pahatongan'izy ireo tany amin'ny tany Kanana na tany amin'ny tany zay nampantenan'andriamanitra holovana izy ireo ady tsy ady aneny lalovan'ireo zanak'Israely reo e fa tao anatin'ireny lalatsarotra rehetra ny lalovanyireny ranomasina ve tsy nydinganina ianao ve vaovao amin'andriamanitra andriamanitra eo amin'le tsisy lalana manao lalana izy impirimpiry andriamanitra azon'andriamanitra baikona daholo zavatra rehetra hitahinanao impirimpiry andriamanitra ny baiko rano raha masina nisy fotoana ny sarahany roa dia nisaraka nisy fotoana nandehandehanany teny amboniny dia nandeha nisy fotoana ny rivotra natsaha ny tsahatra dia nitsahatra inona ny zavatra mahazo anao inona ny tafidrivotra mifafy eo amin'ny fiainanao inona ny eninao mihitsy misy zavatra mifafifafy zany rehefa ny devoly manonjanonjo zany eo amin'ny fiainanao mila an'andriamanitra ianao tsy nanary an'ireo zanak'Israely reo andriamanitra tany amin'ny tany efitra rehetra zay nylalovan'ireo na neo fahagagana tsy miato ary ireo zanak'andriamanitra reo dia vasatra fahagagana reo tonga dia tsy nisy fanahina fa tonga indray ny maraina dia tsipinamana izy tsy nanà mihitsy hoe sao dia tsisy indray ihany androany fa izy tonga dia sur tonga dia nanana assurance hoe efa misy latsaka indray zay any etsano fa andao akamana za ty ampahery anao mba manana fahatsapanao trano ve ianao ao anatin'izao vanim-potoana no heverinao fa efitra hoe mandalo efitra kely zay mandalo sarotra kely mandalo tafitra kely pasteur mandalo zavatra mafimafy kely ao anatin'io ve ianao mba tena mahatsapa ve ianao fa eo anilanao andriamanitra mamatsy anao andriamanitra mampahery anao andriamanitra tsy mandao anao andriamanitra mba tena mahatsapa an'izany ve ianao mila zatra fahagagana miaraka amin'andriamanitra ny zanak'andriamanitra mila zatra miaina fiainana feny fahagagana tahaka an'izany ianao zanak'andriamanitra maneo ho voalazany tenin'andriamanitra hoe davida dia nahavita ny tenin'izy hoe efa mbatalora fa efa antitra zao zany hoe hatramin'ny fatanorany davida mandra-pahaantiny dia nahatsapa foana izy fa tsy nafoy azy andriamanitra fa manina moa ny davida ihany no mila mahatsapa an'izany fa manina moa davida ihany no mahatsapa an'izany fa manina ianao zanak'andriamanitra ianao sy davida ne nitovy ihany e ianao sy davida ne samy zanak'andriamanitra e manina izy mahatsapa fa tsy nafoin'andriamanitra tao anatin'ny adiny tsy nafoin'andriamanitra tao anatin'ny zavatsarotra zay nylalovany tsy nafoy azy andriamanitra tao anatin'ny zavatra nampahory azy manina izy natsapa manina ianao tsy atsapa mampahery anao androany tokony atsapa ianao manomboka androany tokony ho tsapanao zany hoe io andriamanitra mandray andraikitra miditra nytsehatra mandray an-tanana ny ady mafy zay lalovanao ankehitriny na ty ampahery anao sady te hanaitra ny finoana ao anatinao iverina toky an'andriamanitra indray iverina iantehitra amin'andriamanitra indray iverina indro zay nambarin'andriamanitra taminao indray fa ho voalazany davida manao hoe tsy mbola nisy marina nafoy zany tsy misy zanaka mangatakanino zany vita be ane zanak'andriamanitra amin'izao fotoan'izao na dia niarotsaka ao anatin'ny vilany aza za tsy manome tsiny anao fa olana iaraha mitondra izy ty fa mba te hampahery anao fotsiny androany ifampitadiavana ny hoanina an'io tsy hitadiavana an'io fa tadiavana rapitso dikan'izany mbola miditra trosa ary misy taona tena isaky ny andro hanina na isaky ny ohatra ny maraina ny andro trano zay ariva ny andro trano zay arainy ny andro zany anendraindray ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana farana zao ry havana malala mampahery anao amin'ity androany ity ny antehera amin'andriamanitra amaraparana n'ity toroteny amin'ity androany ity ty ampahery anao manantenan'andriamanitra matoky azy takio zay lazay ny teny fikasany fa ho anao sy ny zanako ao nanoratany anio ho ny voalazany tenin'andriamanitra farany ataon'ny Isaia 4:4 zao ny vaky ny tenin'andriamanitra na dia mandra-pahantitra reo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo izao no nanao ka izao ihany no hitrotro eny izao no hitondra sy hanafaka mandra-pahantitra reo jereo aneny zavatra omen'andriamanitra toky omen'andriamanitra tian'andriamanitra iletika lalao anatsika mihitsy fa na dia misy fahoriana aza zay tsy maintsy ho hitanao eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy afoina andao anao andriamanitra anohana anao andriamanitra ampahery anao andriamanitra ho voalazany teny manao hoe mandra-pahantitra reo mandra-pahafotsy ny volonareo izao ihany no isahirana izao mitondra anareo izao no nanao dia izao ihany no hitrotra anareo eny izao no hitondra sy hanafaka ho voalazany tenin'andriamanitra mitondra sy hanafaka anao andriamanitra no hitrotro anao misy lalatsarotra ave mitsy misy fotoana ne ianao tsy avelin'andriamanitra mandalo amin'io lalatsarotra io akory
fa misy fotoan'andriamanitra no mandeha eny dia enao trotroan'andriamanitra zay io na tonga le lehilahy anankiray vakivava indray andro rehefa nandeha lala sarotra mafy be izy nandeha mijery amin'ny hitany eny amin'ny fahitalavitra eo zany hoe iny fa misy diatongotra iny ny diatongony iny mandeha any am'le lalatsarotra lalana efitra dia misy eo koa ny diatongotr' jesosy miaraka aminy anankiroa zany izy mandeha rery fa jesosy tsy nafoy azy dia miaraka taminy rehefa tonga teo am'le lalana mafy be sarotra be fotaka mandrefo zavatra sarotra be ny lalana tsy maintsy hodiavina nisy fotoana nijeren'le lehilahy tohatry ny ditongotra anankiray ihany ony nandeha tam'le fotaka be dia gaga hoana izy nieritrretiny tao anatin'ny fony tao hoe tompo fa maninaka izany nafoinao teto am'ty lalana sarotra be ty dia navelanao nandeha rery fa ianao akaiza ianao aiza ny ditongotra ao teo zao nyvaly tenin' jesosy taminy manao hoe io ditongotra io ane tsy ditongotra ao fa tamin'io nandeha lalatsarotra io ane nitrotroka ianao tamin'io tamin'io fotoana io ditongotra io hitanao io fa tsy le anao fa ianao nitrotroko teny antsoroko izy jesosy zany mihitsy ale raha vavy sy anadamalala io tompontsika io ao anatin'ny fotoana sarotra sy mafy ianao mety misy fotoana fantatra andriamanitra tsara mantsy ny gabarianao io ka ozy andriamanitra hoe tsy laninao ty ady ty tsy vitanao ty olany ty tsy zakanao ty zavatsarotra ty rehefa andriamanitra mahafantatra an'izay dia ozy manao hoe petraka fotsiny ianao milamina fotsiny ianao kalmy ianao fa aleo hitondrako azy zany mahatonga ny tompo samy teny mihitsy manao hoe ianao mangina fa zany iadinao zany mahatonga an'andriamanitra manome iantoka anao fa hoe ho anilanao mandrakariva ambara-patonga ny fataperany zao tontolo zao ka raha mbola hito am'izao tontolo zao ianao fa mbola tsy tapitra zao tontolo zao momba anao andriamanitra miaraka aminao andriamanitra tsy mandao anao andriamanitra eo akaikinao eo izy ho voalazan'ny baiboly mandra-pahantitra ao mandra-pafotsy ho firitaona ianao zao mbola misy firitaona ny kontikonty ataonao iainanao eto am'ty zao tontolo zao ty fa tsy ao anatin'ny fotoana rehetra iainanao eto am'ty zao tontolo zao ty tsisy andriamanitra ndao anao zany tsisy andriamanitra melanao irery zany tsisy andriamanitra afoy anao zany tsisy andriamanitra hijery fotsiny anao zany hoe mandalo ady ianao dia jereny fotsiny eo fa miditra antsehatra izy mandray an-tanana izy androany a dia ty ampahery anao indray miantehery amin'andriamanitra matokia an'andriamanitra aza misaraka amin'andriamanitra ataovy ny fomba rehetra anananao ny fanatrehan'andriamanitra naiza lianao ninina ataonao ataovy ny fomba rehetra istomanao zany fanatrehan'andriamanitra zany eny fa na dia ao anatin'ny tokantrano arenao na dia eo ambony fandriana arenao aza vela hitahirika ny devoly ka izy foana ny bitsibitsika aminao izy foana ny laza vaovao ratsy aminao izy foana ny teny zavatra fahafa aminao mampiena ny finoanao mahatonga anao ohatra mipanika zany matahotra eto amin'ity zao tontolo zao ty baiboly dia mampahery anao aza matahotra ianao miaraka aminao andriamanitra tsy amelanao irery zany ny tompo etam-pamarana ny toroteny dia hivavaka ao anao satria mety maro amintsika tsy dia natsapa loatra zany hoe andriamanitra mikarakary zany andriamanitra mety hoe eninao na hitanao manao zavatra anankiray indray mandeha dia tsy miverina intsony teo amin'ny fiainanao tsy izany anefa ny tenin'andriamanitra fa mandra-pahantitra ao mandra-pafotsy ny volonao amin'ny andro iainanao rehetrarehetra dia voalaza ny tenin'andriamanitra mivakitsika teo fa tsy andao anao izy raha sanatrika indray mandeha ihany ianao no mety mahatsapa zany hoe andriamanitra manasitrana teo amin'ny fiainanao ary mety misy fotoana mahatsapa ianao hoe rehefa aretina sarotsarotra dia ohatra mitady tsintsony ianao hoe mbola sitran'andriamanitra ve ty aretiko ty rehefa somary mafimafy miady atrehanao dia ohatra ny teny ianao manao hoe andriamanitra mbola vitanao ve ny miatrika azo atiko zao androany hivavaka ao anao ampitomboan'andriamanitra indray ny finoanao anatinao ampahery anao ane andriamanitra alala mandrakarivana enao fa eo anilanao ny tompo ary tsy mandao anao anatiny ady mafy atrehanao zany na inona zavatra eninao mihitsy hoe mavesatra atrehanao androany eninao fa tena mafy atrehanao androany eninao fa tena mamirifiry tena hoe manafitra eo amin'ny fiainanao karazana olana rehefa nydevoly ombanao ny tompo ary tsy amelanao hiatrika rery azany hivavaka tsika amin'izao fotoana zao raha ao anatin'ny aretiny ianao na ao anatin'ny zavatra mafy izay atrehana amin'ity androany ity tenena tsotra amin'andriamanitra hoe manomboka eto dia averiko aminao indray ny fahatokiko tsy salasala intsony andriamanitra anantenanao ary anomboka anantenanao indray aho manomboka eto anomboka hitodika aminao indray aho manomboka eto anomboka metraka ny adiko eo ampelantananao indray aho anomboka tsy andeha irery intsony aho manomboka eto raha vitanao no manavao fandoran-tena indray dia avao zay eo anatrehan'andriamanitra zany mankasitraka anao zay tompo malalany amin'ny fotoana lehibe nafananandreny teninao tamin'ity androany ity zay dia tena matoky andriamanitra hoe rehefa miaraka aminay ianao tsy misy zavatsarotra tsy voadingy anay zany zay dia mino hoe na inona ady lalovanay to amin'izao tontolo zao dia hamoakanay eo amin'ny fandresena mezinezina ny tananao mahery zay mitantana anay satria ianao nefa nampana tena fa mitantana anay amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao ianao andriamanitra
amty androany ty dia mivavaka satria fantatro be da be amin'reto olo reto no mandalo azany zavatsarotra zany be da be amin'reto olo reto no lazona retina ambony fandrina be da be amin'reto olona ireto no mangovotra sy matahotra ankehitriny noho ny karazana feo maro samihafa zay eniny ny karazam-baovao maro samihafa zay eniny Andriamanitro dia misy fotoana mitady angorohoro ao anatin'ny fony ao ohatra ny tady tsy anana fiadanana intsony ohatra ny tady esoriny devoly ao anatin'ny fifaliana fa androany dia mivavaka Jesosy malala ho an'ny sambatan'olona mihitsy ho an'ny tsiraray avy mihitsy anongotana sy anesorana ny fanahatahotra rehetra ny fanararotana ataon'ny satana rehetra raha ao anatin'ny tokantranao ianao dia manasanao mba hitsangana eo amin'ny toerana misy anao hitsangana eo amin'ny toerana misy anao dia nda ompitehantsika mihitsy zany fanahina fanahatahotra ny fanahy ratsy mampangorohoro any anatinao any fanahy tsy finoana fanahy fiananana rehetra manoloana ny teny fikasan'Andriamanitra nda ompitehantsika zany hiala ianaran'i Jesosy ireo fanahy ny devoly mangalatra ny fitahian'Andriamanitra mangalatra ny fifaliana ao anatin'ny zanak'Andriamanitra mialy zany zao dia zao potehanay amin'ny isa tokantrano ravanay amin'ny sambatan'olona ravanay amin'ny jankonana tsiraray avy tsy omena toerana ianao satana potehanay ny herinao sy ny fahefanao miala ny tahotra fafinao miala ny orohoro fafinao miala ny tsy finoana fafinao miala ny anaran'i Jesosy ny tsy fahatokinan'Andriamanitra miala ny fanahy fahakirinana rehetra izay manaisitra ny fifaliana ao anatin'ny tokantrano manaisitra ny fanatrian'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano fotoana mety zao rava ny hery hafa tsy avamin'Andriamanitra rehetra rava ny atmosfera hafa tsy avamin'Andriamanitra rehetra rava ao anatin'ny tiankohonany ty zany miala amin'ny anaran'i Jesosy zany ankehitriny izay Jesosy malala anomboka toky anao izay amerina ny fahatokinay aminao izay Jesosy amerina aminao izay Andriamanitra ny finoanay hatramin'izay mety nandalondaly teo amin'ny fiainanay ngamba Jesosy ny firorona saina ary zany firorona saina zany matetika indraindray tsy ahitana voninahitra ao alefa ny devoly zany ary mahatonga anay tsy mety ahita ny voninahitra ao fa amin'ity androany ity levony zany ravo zany iantehitra aminao zay manana antoko izay miaraka aminao tsy misalasala zay fa momba anay ianao tsy matahotra intsony zay fa ianao no manlavirary ny lalanay sy ny dianay rehetra Jesosy tsy mandao anay ianao tahaka an'izay tsy nandozanao an'i Davida tao anatiny adiny tahaka izay tsy nandozanao an'i Davida tao anatin'ny zavatsarotra rehetra ny lalovany tahaka an'izay nampandresena ho azy tamin'ny fandresena misesisesy teo amin'ny fiainany Andriamanitra dia tahaka izany ihany koa nampandresenao ny tsirairay avy io manokana izany teny izany Jesosy io manokana izany teny izany Andriamanitra ho tsapanay fa ianao ilay Andriamanitra lehibe dia tsy mba mamela anay ho ireritra ny eto amin'ity zao tontolo izao ity matoky Andriamanitra ho tehirizinao ny finoana ty anatinay Andriamanitra ho tehirizinao Andriamanitra raiko ny fahatokinay ianao satria fantatray fa nizaniza tonga eo ampelantananao ny fiainany dia tsisy arombaka mandrakizay ary tsisy ninina azony satana atao tsisy nainana azony devoly atao intsony ihany tsirairay avy ianao ny sambatan'olona tsirairay avy tsy lavina fa mandalo ady misy tokantrano mandalo aretina koa angamba amin'izao ora sy fotoana ivavahana eto zao mandalo olana arabola mandalo savorovoro ara tokantrano fa za dia mivavaka Jesosy hanomezanao fitsarana ny fanatrehanao anatin'izany tokantrano zao dia misintona fifaliana fitsarana fiadanam-po ho an'ny tsirairay avy misaotra indrindra Jesosy misaotra fanamasina halleluja Yang no fialufako maludi tinay kamatu kini fuku yaluka Ataucha anilana tuku Yazuna ita nana
ianao tompo mandraky izay miazona ny tananao ianterako afaka ireo aia satria ianao tia ianao tompo mandraky izay satria anao tia ianao satria ianao tia ianao tompo mandraky izay satria mbola ao anatin'ny fotoanany vavaka tsika amin'izao fotoana izao a isy vavaka anankiroa mba ho ataontsika eto amin'ity androany a milohan'ny amaranana ny fotoana amin'izao vanim-potoana izao dia araka ny teniko taminao hoe misy zavatra mafy atrehan'ity zao tontolo zao ty zao misy zavatra sarotra atrehan'izao tontolo zao ary miatratra any amin'ny aty vilany saika isa tokantrano mihitsy zany zavatsarotra atrehan'izao tontolo zao zany zany akory tsy midika hoe raha mandalo ady ianao na mandalo olana ianao dia nafoy anao kory Andriamanitra tsy midika an'izany zany akory tsy midika hoe rehefa tratra ny aretina ianao dia tsy nanana an'Andriamanitra ianao zany na hoe tsy misy Andriamanitra niaro anao diso zany ary indraindray ny devoly dia mandefa an'izany karazana saina zany manao hoe aiza akory izay Andriamanitra miaro anao eo aiza akory izay Andriamanitra manasitrana anao eo zany aneny pirofa tsy misy Andriamanitra tsy mahavita zavatra io Andriamanitra hoe misy olona dia miteny izany ary rahatrany amin'ny raha nijeren'ireny ao anaty réseaux sociaux reny ianao dia misy olona tena mahay vava amin'Andriamanitra mihitsy ary misy fotoana koa ny zanak'Andriamanitra mitady rorosaina maheno an'izany karazana feo alefa ny devoly malemilemy any anatinao alefa ny tsikelikely any anatinao sasan'izany moa mety mijery fahita lavitra hafa angamby ianao dia mahita toriteny hafa mihitsy dia reny koa vao maika mampirorosaina anao ary tadio tsara ry havana malala fa na tonga ny fahatezerina tamin'ny andro zanak'Israely tamin'ny vanim-potoanan'ny Rely dia ny firorosaina ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ohatra tsy nintsony hoe tena Jehovah marina ve ny Andriamanitra mahavita zavatra ve nidikan'izany io Andriamanitra zany na tonga ny tenin'Andriamanitra zany tonga ny teny Eli ny teny maneo mandra-pahovina no irorosaina ianareo raha Jehovah n'Andriamanitra manompo azy raha ibala n'Andriamanitra dia andao hanompo azy izay firoronana saina izay no alefa ny devoly amin'izao vanim-potoana izao ary vavaka tsika amin'ity androany ndao mba homentsika toky Andriamanitra indraindray Andriamanitra foana no manome toky anao fa tsy afoina andao anao indraindray Andriamanitra foana no manome toky anao fa hitantana anao mandra-pahantotra sy mandra-pahafotsy ny volonao indraindray Andriamanitra no manome toky anao fa mandra-pahataperan'izao tontolo izao mandra-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao dia tsy andao anao fa ombanao izy Andriamanitra foana manome toky anao indraindray fa maninona raha mba ianao indray ndao tsika indray no avao ny fatokitsika an'Andriamanitra eo anatrehany araka ny teniko taminao teto amin'ny bokin'ny Jeremia 7:10 teo manao hoe hotahina izay olona mahatoky an' Jehovah andao averintsika amin'Andriamanitra mifatokina hometoky Andriamanitra fa na inona zavatra mety mbola iseho eto amin'ity zao tontolo zao ty mbola vonona fikitra aminy ianao mbola tsy hiala aminy ianao mbola nantena azy ianao mbola ino izay lazaina ianao mbola hiantoraka eo anatrehany ianao ary ametraka azy ololarana mandrakariva eo amin'ny fiainanao miaraka madamy asina izay vavaka izay ndao tonga dia ataontsika raha ao anatin'ny tokantranao ianao aza misalasala manavoza fanolora-tena avozy ny fitiavanao an'Andriamanitra avozy ny fanomponao an'Andriamanitra avozy indray izay ao anatinao rehetrarehetra ho eo anatrehan'Andriamanitra fa ombadika izay hiditra antsehatra eo amin'ny fiainanao ny tompo vavakatsika Andriamanitra tsara indrindra makasitraka anao indray izay mbola afaka hanamafy an'izany antom-bavaka izany mba hafana indray Jesosy hifikitra aminao anao tahaka ny Davidy izay Jehovah o raha sendra nitorany ny olona ny ankonany ny tokantrano ny tanindrazany ny toerana nisy azy ny fananany rehetra tona ny fahavalo reo vady amanjana ny oentiny reo fahavalo reo papo tena mpaheriny tena nytao aminao izy Jehovah zany hoe natoky anao foana izy ny olona rehetra tsisy te halala azy itsofa tady tora-bato azy ary ny olona izay nandany taminy tsy tantsoa izay niatsepazany fa taminao ny atorany Jehovah Andriamanitra polifolo tafita mihitsy no hoe tsisy nizanizy afaka monjy azy tsisy nizanizy afaka nafaka azy ao anatin'izany ady izany
ampandresy azy ao anatin'izany ady izany fa Jehova Andriamanitra reriany afaka ampandresy azy atafavoakany azy ao anatin'izany ady izany dia anka natoky anao izy anka natehatra taminao izy nampaheriny tena tao aminao izy dia anao tahaka izany zay Jesosy malala amin'izao vanandro sarotry izao tsisy tokony excuse na dia kely akory ary ampisaraka anay satria ao anatin'ny afo izay dia hisaraka aminao satria ao anatin'ny arety izay dia tsy mahavavaka intsony satria hoe tsisy ankoany izay dia migrevy tsy dia hanompo an'Andriamanitra fa amin'izao vanandro sarotry izao indrindra Jesosy malala tokony hifikiranay aminao hoe ivena fatokina aminao izahay ivena fanantenana aminao izahay Jesosy atoky anao ndray izahay ivena ino anao misimisy kokoa izahay Jehova Andriamanitra tsy andro fitahina be zay vo hifaly amin'izao famponanao izao izahay tsy miandry sitrany izahay zay vo atoky sy anatenan'Andriamanitra izahay zay vo hivena amin'ny hafanampo indray fa na dia somary misy sasany aminay reto Jesosy malazolazo ny aretina misy ny sasany aminay reto ary ompofadrina mihitsy hivena tokan Jehova hivena anatenan'Andriamanitra izahay Jesosy ny fononay tsy avena ho leviny izany ino izay fa mbola Andriamanitra maheny Andriamanitra ino izay fa Andriamanitra velona tomponay ino izay fa Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra mahefa zavatra rehetra Andriamanitra tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainao atao fa ino izay Jehova fa raha nanokatra ranomasina mena anao tamin'ny vanandro Mosesy navelanao naditanomaina izy ireo na dia nisy rano ary teo alohany dia mitahaka izany ihany koa Andriamanitra anokafanao lalana nay tsary avy atoky izahay fa mbola hisy lalana omaly Jehova anao lalana nanefitra ianao izy ny tenao Jesosy malala koa arapisy ranonana ony mipoipoky any amin'ny tankalakaina ianao zany tompony mbola inonay fa afaka mbola anao zavatra amin'ny fiainanay ianao hoe atoky anao izay tsisy antony ampisaraka ny amin'ny fitiavana ny Kristy Jesosy atoky anao izahay fantrana va tsy fisikanina va fanenjehana va atoky anao zay Jesosy mbola ino anao zay Andriamanitra mbola anompo anao hatramin'ny farany zay Jesosy ninina zava-misy eo amin'ny fiainanay efa mety ho fitahinana ihany koa dia mbola ino ihany zay Jesosy tsy hisaraka aminao zay Andriamanitra mbola atoky anao hatrany
riavana malala ao anatin'io zavatra mafy lalovantsika io ao anatin'ny tokantrano ao za te hiteny aminao hoe raha afaka mbola mihiry ianao na dia ambony fandriana ary ianao mety hoe tsy salama ianao misy fahasalamana fa mbola afaka miteny ny vavanao dia raha ao Andriamanitra lazao fa mbola afaka mitondra anao mandeha lavitra Andriamanitra amin'izany tana maheriny zany ahatonga anao tsy ho reraka rehefa hielatra no hiakaranao voalazan'ilay hira nataontsika teo dia ahatonga anao andeha lavitra izany amin'ity androany ity dia mba te hivavaka satria fantatra loatra fa saika diso be loatra ny olona lasa be fanahina lasa matahotra noho ny karazana retina ao anatin'ny tokantrano amin'ny isam-pianakaviana tsy fantatra tsony hoe inona le izy tazo mahery ve sa efa symptôme amin'le anankiray hivavakantsika amin'ity fotoanandroany ity anao délivrance tsika ary ny délivrance atao voalohany indrindra nala fanatahotra anaisitra rehetrarehetra fanahina lefa ny devoly ary ihany koa angataka ny fanasitrarana androaka ny aretina rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano le atmosfera hafahafa lefa ny satana ao anatin'ny ankonanao iny ohatra nefa misy tebiteby misy olona vao marary tonga dia efa mieritreritra hoe tokaiza rehetra zanako reto misy olona vao marary kely dia hoe aizy tiano alevina rehefa avy eo misy olona dia efa zany ny tebitebiny amin'ity androany ity hopitehatsika zany satria tadio tsara fa zany ry havana malala no zavatra lefa midevoly be da be amin'izao vanim-potoana izao esorintsika anatin'ny fotsika zany omentsika toerana Andriamanitra omentsika toerana amin'ny fideranan'Andriamanitra omentsika toerana izany fanatrehan'Andriamanitra izany dia ho hitanao fa angina ho azy satana rehefa tsy hitany devoly izay anakovinanao tsy hitany devoly izay anaketrahananao tsy hitany devoly izay hidirana eo amin'ny fiainanao omenatra satana angahy ihany devoly andositra lavitra anao izy ary tsy ho tafiditra ao anatin'izany ankonanao zany ataontsika izay vavaka délivrance miaraka amina tamin'ny domoina esoro ny fanatahotra délivré tanteraka ny aretina esoro ny fanahina sy ny tebiteby esoro daholo izay rehetra zavatra tsy nambolen'Andriamanitra any anatinao any sy ireo feo rehetrarehetra nalefa ny devoly any anatinao any ivavakantsika vavaka avy hatranytsika ao anatin'ny tokantrano ao amin'izao fotoana izao aza matahotra ianao zany androaka devoly zany fa efa nomen'Andriamanitra anao ny hery sy ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no afahako mivavaka amin'izao fotoana izao androako ireo karazana fanantahotra izay mameno ny fon'ny olona amin'ity fotoana ity androany miala ao anatin'ny fony tsiraray avy ny karazana fananatahotra karazana fanana fanahiny roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany miala ao anatin'ny fony tsiraray avy zany miala ny tahotra miala ny fanahiny miala ny tebiteby miala ny retina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy inona programan'ny satana izay mety anakiviana ny fon'ny olona anderahana ny fanahin'ny olona atonga ny olona tsy mahavavaka roako amin'ny anaran'i Jesosy zany amin'ity androany ity miala ao anatin'ny tokantrano miala ao amin'ny fony tsiraray avy miala ny tahotra miala ny fanahiny miala ny tebiteby miala ny karazana fanahy ny devoly tanteraka ny fanahin'ny olona amin'ny tsiraray avy amin'izao fotoana izao tolako sy poteko amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy Kristy no anjaka ao anatin'ny tokantrano Jesosy Kristy no anapaka ao anatin'ny tokantrano izy no ampodindray ny fiadanana ampodindray ny fifaliana fa ny asany maizina ny asana devoly fanampanararotra fanampiampanga miala anatin'ny tokantrano miala ao fony tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy azonao hidirana tsony ny tokantrano reto olona reto satana tsy azonao hidirana tsony ny fiainany reto olona reto tsy azonao ataony manakify ny fony reto olona reto fa miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy miogotra amin'ny anaran'i Jesosy karazana asana devoly manderaka ny fanahin'ny olona mahatonga ny olona tsy mahavavaka mahatonga ny olona tsy atongan'Andriamanitra mahatonga ny olona nampanahiny miala ao ianao miogotra amin'ny anaran'i Jesosy roaka amin'ny anaran'i Jesosy voaka miala ny tokantrano reo olona reo voaka miala ny tokantrano reo olona reo amin'ny anaran'i Jesosy fatononoko ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra irotsaka ao anatin'io tokantrano io ary ny ran'i Jesosy anenika ny sabatan'ny olona fa Andriamanitra ampidina ny fanahiny mba hamelona fanantenana indray ao am-pony tsiraray avy zay rehetra mitady ho ketrika Jesosy na mitady ho kivy ny tana maherinao no anangy anazy anarina ny fiainany indray misy sotra betsaka tombo zay miandriana Jehovah de mandrus yelacharu yakaraku tunivurma zai miandriana Jehovah de mandrus
tsika satria marana ny fotoana amin'izao fotoana zao no vavaka tsika ary ny vavaka ataontsika amin'izao androany zao dia anamafy hoe tena tianao zay Andriamanitra tsy saraka aminao zay sy ny ankonanay hialika eo ambany elatrao izahay rehefa eo ambany elatry ny tsy toy ianao tsy hitany devoly zay anaovana anao tsy hitany devoly zay irika hidirana eo amin'izany ankonanao zany rehefa tafiditra eo ambany elatry ny tsy toy ianareo menakavy misaoran'Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra vitantsika teto dia apetrao indray eo apela tanan'Andriamanitra zay zavatra rehetrarehetra mba irin'ny fonao zay zavatra rehetra mety misy zavatra mampananao koa ve Jesosy nefa nytena apetrao amiko mifanahirareo rehetra matahotra ve ianao ny amin'ireo zanakao reo matahotra ve ianao ny amin'ny hoavin'ireo anahoana ihany amin'ity androany ity ndao apetrakantsika eo tanan'ny tompo izay amarana antsika ny fotoana sady misaoran'Andriamanitra mankasitraha ny teny rehetra zay indraisinao teto tamin'ity androany ity ny hery rehetra zay indraisinao dia hotehirezin'Andriamanitra ao anatinao ahafahanao mandroso tsy mihemitra amin'izao fanompoana sy fanaranan'i Jesosy zao na inona zavatsarotra fomba eto amin'ity zao tontolo zao ity misaotranao zay Jesosy ny ankonako dia efa eo pela tananao tsisy zavatra mampanana mampatahotra anay eo ambany elatrao no misy anay eo ny toerana tsara indrindra hialofanay eo ny toerana mendrika indrindra hitoeranay eo ny toerana tena sarobidy indrindra aminay Andriamanitra ianao tsy andao anay ary zay ihany koa tsy andao anao mandrakizay zay koa tsy mba avoy anao mandrakizay Andriamanitra amin'ity androany ity dia tsy lavina fa misy betsaka ny olona mandalo hoady olana arabola mandalo olana krizy amin'ny lafiny ara ekonomika amin'ny toe-tsaina Andriamanitra raiko ara-pahasalamana ao anatin'ny ankonanao fa za Andriamanitra dia mahita hoe rehefa apetraka eo pela-tananao zany maivana zany satria ianao rehefa nampanantena fa hanomeanay etamina maivana Jesosy zuga maivana nomeko anareo voalazany teninao fa neta mavesatra dia efa noraisinao an-tanana noraisinao adidy noraisinao andraikitra Jesosy eo matoky izay veto amin'ity zao tontolo zao be fahoriana ity dia tsy nesorinao eto aloha zay fa mbola navelanao miara miriaria amin'ny ankonanay navelanao miara miriaria amin'ny manodidina anay aloha satria mbola tsy fotoanany zany zao eto nefa no anehoanao voninaitrao anavanao ny manompo anao sy ny tsy manompo anao dia ho hitanareo indray ho voalazany teninao ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy matoky afa fotoanany zany zao Andriamanitra anehoanao ny fahatsaranao amin'reto mpanomponao tsirairay avy nisy atokantrano nampandroso anay amin'nisy ambatan'olona nampandroso anay tamin'ity androany ity misy saotra indrindra tompo vavaka manokana Jesosy malala za dia manonona fanasitranana ho an'izao tokantrano zao manonona fanafana ho an'nisy ambatan'olona manonona fitahina mananambiampy ho anao sy ny ankonanao amin'izao fotoana zao amin'ny mampanompon'Andriamanitra vaako ny fatorany demoni rehetrarehetra vaako ny hery mibaizina rehetrarehetra zay nangeja sy namatotra nisam-pianakaviana hatramin'izay miasana devoly mifamaofao eny amin'ny rivotra satria izay tsy mitolona amin'ny nofamandra fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ho voalazany tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia mandidy za amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zany hiala tanteraka ho potika tanteraka eny am-panidinana eny rava amin'ny programan'ny Satana ny planiny devoly amin'ity ankonany ity ny planiny Satana amin'izao aretina misy ato tokantrano izao miala rava menatra Satana mangayany devoly mandositra Satana mandositra any amin'ny tany foana any amin'ny tany hay any amin'ny tany tsy misy olona any amin'ny désert any no sahaza azy amin'ny anaran'i Jesosy matoky Andriamanitra raiko tononoko ny fahasoavana iampy fahasoavana fitahina miampy fitahina fanambinana amin'ny zavatra rehetra zay atao na dia fotoana fo ihany ary nafahany reto olona reto mitady vola dia anaraka azy ny fanambinanao anaraka azy ny fitahinao fahasoavana sy famondram-pono anaraka azy amin'ny andro rehetra iainany dia atsapany expérience atsapany Davida tamin'ny fiarahana aminao izy Andriamanitra fa ianao le Andriamanitra tsy mandao azy tsy mafoy azy ary na inona sedra andalo eto amin'ity zao tontolo zao ity ny fahatokin'izy ireo aminao tsy mialy zany Andriamanitra ho voatahiry ireo mandra-piavinao eny amin'ny raha alinlanitra tsy ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity ny ampienany fitiavany anao tsy ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity ny ampienany finoany anao tsy ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity ny ampiverin-dalana azy ka hiala aminao fa matoky Andriamanitra fa ao anatin'ny ady mafy zay hatreany mihitsy no vao maika hifikirany mafy aminao vao maika ny antorany tanteraka aminao mino an'izany atompo tsofoko rano ireo ho ambinina sy ho tahina amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny ara-pananany no anambinana azy amin'ny zavatra rehetra misaotra indrindra tompo amen anao hira anankiray metsiketsitsika dia ataontsika lera hoe mahery amboniny mahery magaga amboniny magaga ataontsika izany voninahitra Andriamanitra
afaka miverany tompo tsara anao anatin'ny tokantranao a tsy hoe ao anaty confinement dia tsy mahazo mandia zanak'andriamanitra mbola afaka mivera azy tsara mihitsy na dia tsy afa-metsika eo ambony-pandriana renao etsiketseo fotsiny tongotrao ambony mahery mpandresy ambony mpandresy mahery ambony mahery mpandresy ambony mpandresy ambony indrindra nawe faratampony faratampony tsy misy mihoatra nawe faratampony faratampony ny fijerinao dia tsy mba miakatra fa midina mahitany tsy fantatra ny fitsaranao dia tsy mba miangatra fa marina mahitsy tonga lafatra asy fifaliana ao anatin'ny tokantranonao ao a dia rao dia sosy fa ny olona fatsapiteran'andriamanitra tsy hitandevoly zay anaovana azy manjaka ambony mpanjaka magaga ambony magaga manjaka ambony mpanjaka ambony indrindra nawe faratampony faratampony tsy misy mihoatra nawe faratampony faratampony ny fijerinao dia tsy mba miakatra fa midina mahitany tsy fantatra ny fitsaranao dia tsy mba miangatra fa marina mahitsy tonga lafatra ambony indrindra nawe faratampony faratampony tsy misy mihoatra nawe faratampony faratampony ny fijerinao dia tsy mba miakatra fa midina mahitany tsy fantatra ny fitsaranao dia tsy mba miangatra fa marina mahitsy tonga lafatra halleloia za mino fanihitratserana teo amin'ny fiainanao andriamanitra so fijerin'andriamanitra zao re olona dia any aminao foana ianao foana no tsy nijovin'andriamanitra avy any an-danitra eny na iza lianao nininina ady atrehanao a tsy mahafoy anao andriamanitra andray andraikitra eo amin'ny fiainanao ny tompo a sa mitahin'andriamanitra tsika rehetra raha mbola te teo anatin'ny vavaka ianao mitohiza ihany aloha anatin'ny tokantranao raha mbola manana fotoana kely ianao afahanao mitohy a mety mandra-pamaty amin'ny masoandro a tohizy zany fa ho ankasiran'andriamanitra manokana ianao a sa mitahin'andriamanitra daholy a ho amin'ny fotoana manaraka indray mahireza tompoko Vanao de ci vuole fi per fa suavana isaini fanesi la lina lotra tupo mi fitiavana Dio mi sauchanao mi fuku azaka Vanao de ti j'ai fi per fa vanao isani fanesi la lina locha tupo ni fitiavana itia mi sauchana mi fuku anzaka mi sauchana tupo non mi fitiavana mi derana tupo non mi dofuyana mi fitahiana mi tubakisa kanju ki derana isananju isananju
resakio kanezo quanto ca de manantenana ino ny hoaviko tu eo an-tanana isaotranao tompo no ny fitiavana miteranao tompo pamindra foiana